teto amin'ny kianjany gara FCE Fianarantsoa no nifampitona tamin'ny vahoaka ny kandida larana faharoa folo Ery Rajaonarimampianina. Nambarany teto fa lalandraha mampiaina ny toekaren'ny faritanin'ny Fianarantsoa ny fisiany lalamby Fianarantsoa Manakara ka ho jerena manokana ho izy ny fanatsarana izany. Fanohizana izay fanatao dia mazava ho azy. Na misehatra maro samihafa, na fambolena, na fiompiana, fanaovana ny barazy reny, fanamboarana ny lalana, fanamboarana ny sekoly, fanamafisana ny trano fitsaboana dia mbola hotoizatsika. Fa zavatra roa efa niadefitra amin'izany amin'ny mpamatsy vola, efa niadefitra amin'izany amin'ny ramanam-pahaizana. Zavatra roa nampanantenatra aminao androany ary hoentsika ao anatin'izay 5 taona vita ao anatin'izay dia ny lalambia izay miainga avy any Antananarivo matetika Fianarantsoa tompolasy vavany. Efa hitatsika ny volanaovana an'izany ary ny faharoa ary ataontsika tsy ho ela afaka volana vitsivitsy dia ny fanamboarana fanoloana vaovao ny lokomotiva sy ny wagon ny FCE makany Manakara tompolasy vavany. Hiteraka asa izany, hiteraka vokatra izany, hiteraka fihavanana izany satria hivezivezy sy fandray ny olona. Zany nikendrentsika, zany no angatahako tolo-tanana aminao. Ka raha tonga ny 7 volana Novambra dia numero 1 ihany no atsika numero 5. Zay. Fiara iompohatra ny rehetra toy ireo bentanàna sy olombam-bahoaka, olona ray aman-dreny toteny sy ny sisa fa vonina hatrany ny hanohana ny kandida larana faharoa folo Ery Rajaonarimampianina.